Ny andinin-dalàna amin'ny fe izao fisariana izao sy ny didim-pitsarana izay navoaka ny fitsarana avo momba amin'ny lalam-pandrenana manolotra ireo kandidà hilatsaka ho fidiana. Faharoa, ny fangaraharaana. Misy huissier de justice izay manatrika, mandrakitra tsoratra sy manaraka izao fisariana izao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Hotroniny ireo kandidà 13. Eo masin'izy ireo ary indrindrindrindra ampitaina mivantana amin'ny aina amanjerim-pirenena ny TVM sy ny RNM ary hitan'ny malagasy rehetra ny mpifidy rehetra. Ny fahatelo, mitovy tsy mitanila ny CENI amin'izany fanatanterahana izany. Ny fomba rehetra nataterahana ny fisariana izay ataontsika eto dia mitovy avokoa ho an'izy 13 ireto. Ary ho arahantsika tsaka sy andavana izany. Ito izao ary izany ny fisotran'ny fotoana antsika tompoko lahy sy tompoko vavy hajaina. Ny voalohany ao aorianan'izao fandraisana fampidirana izao dia handray fitenenana eto ny directeur ny affaires juridiques ampisehontsika hoe izy avy ireo vadin-tany anankitelo hamaky ny lalàna amin'ny fe maniraka ny CENI natateraka izao fisariana Pabemaso izao ary ny famakiana ny didiny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana mirakitra ny anaran'ireo kandidà 13 hilatsaka ho filoham-pirenena. Aorianan'izay dia iroso amin'ireo fombafomba nazava rehetra ny fombafomba alohan'ny fanaovana ny fisariantsika anehoana fa mangarahara tanteraka na ny urina na ny bolina na ny numéro izay ho ataontsika. Aorianan'izay dia iroso amin'ny fisariana ka ny kandidà na izay olona no tendreny hisarika ny numéro hoentiny mandritra izany sotram-pifidanana izany no anatanteraka izany. Izy ireo rehefa manao ny fisariana dia anonona ny anarany mba hahafahan'ny vadin-tany mandrakitra ny soratra tsara hoe iza no nanao izany fisariana izany ary indrindrindrindra ihany koa ahafahan'ny vahoaka rehetra izay mihaino mety tsy mahita fahita lavitra kosa fa mihaino hoe iza no nanao ny fisariana amin'izany fomba mangarahara sy mitovy izany. Rehefa vita ny fisariana rehetra dia ho vakiana hiverina eo indray ny directeur ny affaires juridiques hamaky ny filaharana araka ny fisariana izay vitantsika eto. Vita izay rehetrarehetra izay dia handray fitenenana andriamatoa filohan'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana ametraka ny hafatra ary isy ny hira iarahantsika amin'ny fihavanana mikasika izay. Ary satria moa andriamatoa filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana manome voninahitra sy manatrika izao fotoana izao dia raha misy fanontaniana vitsivitsy tiantsika apetraka aminy dia vonina hamaly izany ampitiavana izy. Toy izay tompoko lahy sy tompoko vavy ny fisotran'ny fotoanantsika izay tsy azona lofapotsiny fa tsy maintsy nambara amintsika dia iroso ary sika izao mangataka ny ramatoa ny directeur ny affaires juridiques hamaky aneo ny vadin-tany hamaky ny lalàna amin'ny fe maniraka ny CENI natateraka izao fisariana izao ary indrindra hamaky ny didiny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana manolotra ireto kandidà ireto. Mangataka anao ramatoa iroso eto. Manatitra ny fiarabana ho mba hampiraritso sy fanajana ho antsika rehetra manatrika etony. Anolotra ireo vadin-tany telo hanamarina sy andrakitra tsoratra ny zava-rehetra nitranga eto amin'izao fisariana izao ny tenako. Voalohany, maître Baoly Arnony Anna Sylvie. Faharoa, maître Rafierenana Justine Marie. Fahatelo, maître Rasonaivo Nomenjanahary Jery. Mankasitraka anareo dia mirary anareo totosa tsanka sy andavany ny asa izay apetraka aminareo. Mankasitraka tompoko. Faharoa ny andraikitro eto dia ilaza amintsika ireo andinin-dalàna na didim-panjakana mahakasika ny atsapaka amin'ny fanehoana ny mpilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Lalàna Fezoro laharana fa 2024 tsipika 8 valo tamin'ny 2 Mey 2024.
mikasika ny fitondrana ankapobeny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka sy ny didim-panjakana laharana fa 13 5 sy valonjato tamin'ny 12 jolay 13 sy mamaritra ny fombafomba fandaminana ny fifidianana ny filohan'ny repoblika ireo no mamaritra ny antsapaka amin'izao fotoana atrehantsika izao. Rehefa fitinina dia toy izao ny voalazan'ireo andinin-dalànareo. Amin'ny andininy fa 13 amin'ilay lalàna fehizoro sy ny andininy fa 20 sy fa 9 amin'ilay didim-panjakana no lazaiko teo aloha. Filaharan'ny fanolorana ireo mpilatsaka hofidiana na lisitry ny mpilatsaka hofidiana ao anatin'ny taratasy-ndatsabato tokana dia atao amin'ny alalan'ny atsapaka ataon'ny voameram-pirenena mahaleo-tena misahana amin'ny fifidianana eo anatrehan'ny mpilatsaka hofidiana na ireo solon-tenany. Raha toka misy ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia tazonina ary ampiarina amin'ireo mpilatsaka hofidiana roza na azo vato be indrindra tamin'ny fihodinana voalohany ihany ny vokatry ny antsapaka. Fahatelo, mahakasika ilay fanapahan-kevitra noraisin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia mamela ianareo mba hamaky izany amin'ny teny frantsay. Conformément à la décision numéro 11-HCC/D3 du 9 septembre 2023, arrêtant la liste définitive des candidats au premier tour de l'élection présidentielle du 9 novembre 2023, la HCC décide, article 1er, la liste des candidats au premier tour de l'élection présidentielle du 9 novembre 2023 dont l'ordre a été arrêté selon la chronologie du dépôt de candidature est la suivante. 1. Ravalmanana Marc, Tico i Madagascar. Pareil à 2. Pareil à Auguste Richard, Tsaratafn. 3. Razaf Tsianjauf à Jean Brunel, Antouk Politika Mathieu. 4. Randiana Souluniek Siten-Thierry, Fitamboulaniela, IAD, PST, RPST Vauvau, ABA, avec parrainage de 150 élus. Fadimi, Ratsietson Jean-Jacques Zedidia, Faefamvid Nuilaine Malagasy. 6. Andrianarvel Adzairvel, Malagasy Miaramieng. 7. Raderanirina Senjson Daniela, FIM. 8. Razafinzuela Taina, Fraisakinanti Tantia Tanjazan. 9. Razonarma Piana, Rakutoarman Air Martial, Air Vauvau, Wan Madagascar. 10. Raubella Mara, Sriv Vauvau. 11. Ratsiraouna Nalalaina Arlanto, Antouk Fiavanatsik. 12. Ratsiraka Yarouvana Roland, Malagasy Tongasaina. 13. Radzuel Anjnirin, Tanora Malagasy Fon. Mankasitraka atsika naharitra ny aino ny tenanay. D'ici ny teny isaorantsika Ramatoa Taleny amin'ny fanononana ireo andinin-dalàna maniraka ny senena nateraka izao fisariana ampabemaso zao sy ny didim-pitsarana izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ataontsika amin'ny fiteny malagasy ny zavatra rehetra izay ho tanterahantsika ereto satria mariky ny fiandrianam-pirenena izany ary indrindrindrindra ho an'ny malagasy rehetra manerana Madagasikara izay mihaino ny fampitana izao asa izao. Ny projection-tsika kosa dia atao amin'ny teny frantsay mba ahafahany ireto vahiny ireto manaraka ny ao anatiny atsipriny ary mangataka ny tompony andraikitra ao amin'ny seni raha ilaina ny fandikana teny ho azy ireo mandritra izany. Misy tiany no ise ambara dia mba mangataka anao ary tompoko andray ny famanao fisapeo. Safato. Misaotra sy manaja indrindra tompoko.
tsara ny famakitena na lecture fa aleo ihany koa hifanaraka izay voasoratra zay no angatahana indrindra tompoko. Eny tompoko, misaotra indrindra voaray tompoko. Manamafy zany a misy ny lecture fa atao manaraka ihany koa izay voasoratra ny zavatra ho tanterana. Eny tompoko voaray izay tompoko. Eny ary. Rehefa avy nambary zay dia iroso ary tsika mialohan'ny tena fisariana sy anehoana fa tsy misy ninona ny ao anatin'ny bolina ary eo daholo ny numéro rehetra dia mangataka ny vaditany azafady mangataka ny madame amoaka ao anatin'ny urne transparente ilay numéro ao anatin'ilay misy numéro dia mangataka ihany koa ny tompona andraikitra eo amin'ny arifenitra izay anatanteraka izay asa rehetra mba hiroso eto anoloana azafady. Mangataka ny ery amin'ny affichage mba ho ampiakarina kely ho hitany rehetra inona ny dingana ho tanterahantsika izao. Somary teritery moa zany dia toerana misy antsika ty dia sahirana ihany koa nareo le mpanao gazety tsotra izay manao fandrakofana zany événement lehibe izao a tsy dia hifanomezantsiny loatra fa misy ny fandaminana izay efa napetraka zao ny vameram-pirenena maleo tena momba ny fifidianana eo amin'ny fakana sary fa manomboka ato moa zany a ny antsapaka ary dia natsona ny larana voalohany anao ny antsapaka. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 8. Numéro 10. Numéro 8. Numéro 9. Ça fait tout. Numéro 9. Numéro 10. Numéro 11. Numéro 12. Numéro 13. Raha hitantsika ilay numéro teo dia mitovy avokoa, mitovy na ny refiny ny takelaka na ny soratra ao anatiny izy rehetra. Ray hatramin'ny 17. Ao aorianan'izay dia iroso itsika amin'ny dingana manaraka dia ny fanehoana kosa tsika rehetra ny bolina izay ho atao ao anatin'ireo bolina ireo kosa le numéro rehefa avy eo. Ho aseho antsika fa tsy misy ninona ao anatiny ary 17 ny isany. Dia aseho antsika eto zany ireo kibolabola na ny bolina miisa 17 fanaraka amin'ilay rafipejy 17 teo zany ny kibolabola voalohany izay tsy misy ninona ao anatiny ao. Faefatra tsisy ninona ao anatiny. Fahadimy tsisy ninona ao anatiny. Fahaenina, fahafito mafy loatra malaky loatra. Fahavalo tsisy ninona ao anatiny a. Fahavalo fataotiko mora. Fahasivy atsika miadana mba tsy mitovy tsara. Fahafolo tsy misy ninona ao anatiny a hitantsika iny a. Faha 12
tsisy ninona ao anatiny a. Faharoa amby folo tsisy ninona ao anatiny a. Fahatelo amby folo tsisy ninona ao anatiny. Telo amby folo nisan'ny bolina eo ampelantanantsika hitantsika rehetra izany. Irositsika midingana manaraka dia ny fampidirana kosa ny numero izay naseho antsika teo ao anatin'ny ohatran'ilay teo ihany a, na ny famanonana azy a, na ny fampidirana azy dia tahak'izay sy tahak'izay mandra-pahatonga ny fahatelo amby folo zany ny ho atao eto a. Eto moa zany dia maso fotsiny no miasa eto an'ireo ilay mpanaramaso, larana fahatelo numero 3 mpanao gazety na an'ireo ilay sehatra mpanaramaso ny fifidianana izay tonga efa tonga eto sady, mpikatroka politika, ny birao politika, ny ambassadeur politika rehetra saika hita eto daholo. Ataontsika hoe larana normal zany amin'ny faefatra fotoana numero tahak'izao. 4 Fotoan-dehibe aneo ny mpanao politika tsirairay avy, ny antoko politika ny maha izy azy satria zay no mpanao politika ny mpanao politika dia ny fifidianana tahaka izao. larana fahadimy numero 5 miandry ampitoniana sy manaramaso ampitoniana ihany koa ny vokatra izao tirage au sort amaritra ny laharan'ny candidat larana tsirairay. fahaenina numero 6 larana fahafito numero 7 amin'ny télévision malagasy sy ny radio pirenena malagasy ary mazava ho azy fa manao fandrakofana ihany koa ireo hainao manjery tsy miankina izay mameno ity efitrano ity. Fotoana ihany koa zao ny mpanao gazety entiny miatrika ny asany satria eto ny tena mandeha ny la chasse na ny fiazana vaovao. Normal daholo zany rehetra izany, antsika rehetra ny tokantrano any dia mena mivantana tahaka ny hitanareo any ihany no zava-miseho ato. Kamera enina no ampiasain'ny télévision malagasy ato amin'ity efitrano ity mijery an'izao sary ireo ankoatry ny any ivelan'ny tokotany any. Amin'ny ankapobeny aloha dia ao anatin'ny filaminana tanteraka aloha zany ny hita eto fa anatin'ny filaminana tanteraka ny fandehan' zany fanaovana ny tirage au sort izany a. Ny nambara teo ihany koa mety hisy fanontaniana tampoka mety hipetraka amin'ny filohan'ny ACC mety ho ataony ny candidat satria nomena malalaka sehatra ahafahana manao izany izy ireo raha ny nataony ny ataontsika hoe ny mpandamina ny fivoriana teo tamin'ny teny fanombohana. ary ny larana fahatelo amby folo numero 13
dia vita zany a ny fampidirana andreo ilay larina atao anatin'ilay kibolabola na ilay bolina. Marina fa tsy misy na inona inona ao anatin'ny urne satria androtsaka ireo bolina ireo anatin'ny urne itsika. Angataka anao azafady tompoko. Miditra tsehatra zany a ny vaditany manao ny asany. Manao ny asany a tahaka ny fanaony amin'ireo ny tena ahitana ny vaditany matetika indraindray amin'ity resaka atsapako ity eo amin'ilay manao tirage au sort na course sauvage indraindray na ny loteria fa eto zany dia mena endrika an'izay mihitsy. Ny urne tsirairay, manome endrika ny an'izay bolina mihitsy. tsirairay. Amin'ny tsapavitana ny eto zany. Tsapavitana ny eto. Sokafana azafady. Ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, raika amby folo, roa ambin'ny folo, telo amby folo. Dia mangataka anao mba hanaroaro ny bolina azafady tompoko. Dia raha fijery azy aty aloha zany dia tsy fantatra intsony hoe izy ilay numéro teo fa dia anatina kibolabolana bolina fotsifotsy mitovy daholo manaraka isika izao dia ny fisariana ny numéro izay hoentinareo mpifaninana ny candidat latsaka hovidiana izay ho atao anatin'ny bulletin tokana. Io numéro tokana io ihany a no mbola numéro tsika koa eny amin'ny panneau d'affichage ary numéro tokana io ihany koa mbola hoentsika rehefa manao ny fandaharana miditra eny amin'ny hainao manjerim-pirenena tsika ka hanao ny fampielezan-kevitra. Dia toy izao ny fandaminana tena angatahana mpanajana antsika tompoko izany fandaminana izany izay niarana tamin'ny vaditany. Ny olona izay hisarika ny bolina dia mba manonona ny anarany satria ahafahan'ny vaditany mandray an-tsoratra milamina ny anarany izay misarika ny bolina sy mba hoeniny izay mieno ny radio-pirenena hoe iza no nisarika izany bolina izany. Izay ny fandaminana voalohany tena angatahana mpanajana antsika tompoko izay. Ny faharoa rehefa voasarikitsika ny bolina misy ny numéro dia tsy mbola hosokafana akory fa hotazonitsika izay nisarika azy hiverina iry zany dia hotazonitsika ilay izy. Dia fitaitsika mihitsy aloha ny fisarihana rehetrarehetra telo amby folo dia hiverina indray ny nisarika no hanonona ny bolina ao anatiny. Averina ihany zany a mba manonona ny anarantsika isika izay misarika mba hahafahan'ny vaditany mandray an-tsoratra tsara. Ao aorianan'izay dia misarika ny bolina isika misy numéro tsy mbola hosokafantsika aloha fa tazomintsika zany ilay izany hoe miverina eny an-toerana zany isika izay misarika dia hiverenana tononitsika tsirairay ilay izy avy eo. Amin'izay zany mba tsy fantatsika hoe iza ilay numéro farany efa fantatsika dia mba misy tokoa ny fitoviana lenta ny mahatonga an'izay fandaminana izay dia hisorana sady tsika manatrika rehetra fa ho an'izy telo ambin'ny folo iny zany zavatra izany isotsika mitovy mba tsy fantatra zany hoe iza ilay numéro mbola tsy voasarika farany ny antony izany fandaminana izany fa rehefa avetsika dia manokatra misesy an'izany zavatra rehetra izany. Afaka miroso ve tsika saivina ihany tsika ny atokantrano any fa dia ao anatin'ny fanarahana ny antsapaka na ny tirage au sort ataon'ireo candidat hilatsaka hofidiana filoham-pirenena isika fifidiarana izay hotanterahana amin'ny fahasivy ny volana novambra 2024 ka dia ataony antsapaka mba ahafantarana ny larana ho ampiasain'ny candidat tsirairay avy izany hoe ireo candidat telo ambin'ny folo hifaninana amin'izany fifidianana izany. Ny andrimatoa isany ary ny fanajana. Ho an'ny voalohany zany dia manainga anao mpanajana
iroso amin'ny fisariny ny voalohany eo amin'ny laharany diditsarana dia Andriamatoa Marika Ravalomanana mangataka anao tompoko mba hanonona ny anaranao safady ho an'ny tsy haino antsika sy ho an'ny vaditany. Ravalomanana Marika Mankasitraka tompoko. Madagasikara sy ny RMDM. Tasominao aloha izany ny bolina. Izy ny kandida Tasominao tompoko. voalohany efa nahazo ny Faharoa bolabolana ilay bolina izay misy an'ilay Auguste laharana, Richard tsy fantatro hoe Paraina. firina firy izy. Fantatro moana izy fa izay nitendreny no misaritra ny bolina mangataka anao mba hanonona ny anaranao safady tompoko. Joasy Raharsoa Eleonora misy olon-tena ny Andriamatoa Augusta Paraina Richard. Misaotra tompoko. Afaka misarika isika ary. Tasominao ihany koa ny bolina. Fahatelo Jean Brunel Razafy Tsiandraofa. Solontenan'ny kandida fahatelo zany a. Ny solontenany ihany koa dia mangataka anao ihany koa tompoko hanonona ny anaranao safady tompoko. Miarabantsika rehetra Rakotarosoa Fanny Alban, Flou national ny antoko politika madio, manolotra ny kandida Razafy Tsiandraofa Jean Brunel. Dia misy fanitsina kely tompoko misy enina eo alohan'ilay tea Razafy Tsiandraofa noho izy zany dia andray ny bolina ny tenanay. Misaotra tompoko. Ny azo moa misy fanamariana kely fanitsina. Ho an'ny kandida manaraka Siteny Thierry Randriana Solo ny haiko. Mangataka anao mpanatsana tompoko. Kandida fahaefatra. Siteny Thierry Randriana Solo ny haiko. Tsy be Misaotra teny fa tompoko. ny anarany fotsiny no nitononona. Manaraka ny fahadimy Jean-Jacques Jedidia Ratsetson. Mangataka anao tompoko hanonona ny anarana ilatenao ary ny kandida. Fisarihana fahatelo. Ratsetson Jean-Jacques Jedidia filohan'ny FMI Malagasy. Misaotra tompoko. Manaraka Ajo Hervelona Andrianaina Arvelo. Clark Rakotaroson, solontenan'ny Andriamatoa Ajo Andrianaina Arvelo. Misaotra tompoko. Kandida fahenina. Solontenan'ny kandida fahenina moa zany maromarina kokoa satria ilay kandida Manaraka seto. Saint-Jean Daniela Radera Nirina. Afaka aroarona ny bolina raha ohatra ka Radera Nirina, Saint-Jean Daniela, filohan'ny antoko FM. Mankasitraka tompoko. Solontenan'ny kandida larina fahafito. Manaraka Tahina Razafinjoelina. Ramanatsoa Marcel Chal misolotena n'Andriamatoa Tahina Razafinjoelina. Mankasitraka tompoko. Kandida manao fisarihana fahavalo. Manaraka Ery Martial Rajaonary Mampiana Rakotoa Arimanana. Miaraba tompoko Rasambany Alain Désiré, secrétaire général national ny antoko Hery Vaovao Madagasikara. Solotena ny Andriamatoa Rajaonary Mampiana Rakotoa Arimanana Ery Martial. Ty moa ny taratasy manamarina an'izany dia omenanareo ihany ao tamin'ny vaditany safady tompoko. Mankasitraka tompoko. Solontenan'ny laran'ny kandida manao fisarihana fahasivy. Manaraka fahafolo Andry Tsiverso Raobelona Andriamalala. Ngavanao tompoko. Raobelona Andriamalala Andry Tsiverso filohan'ny Anjomara Sirivo Baovao. Mankasitraka tompoko. Kandida manao fisarihana fahafolo. Telo zany no sisa. Telo sisa tavela. Misaotra tompoko. Manaraka Lalaina Arlanto Ratsirahonana. Lalaina Arlanto Ratsirahonana filohan'ny antoko fihavanantsika, filohan'ny fikambanana An'i Kristy.
Misaotra tompoko. Candidat manao atsapaka faraka ambin'ny folo zany. Manaraka Iarovana Roland Ratsiraka. Roland Ratsiraka, filohan'ny Malagasy tonga saina MTS. Misaotra tompoko. Manao ny fisarihana zany ny candidat fa 12. Manaraka Andry Nirina Rajoelina. Ary iray moa zany sisany ao dia ny candidat izay nantsoina Andry Rajoelina. Mankasitraka tompoko. Zay zany no fisarihana fa dia samy nahazo ny Dia mbola andreo le kibolabona manangam-panajanana indray ary tompoko ny voalohany hanokatra ny bolina dia hotonontsika ianao mangataka ty aloha azafady indrindra zany tompoko. vanomboka ho fantatra ny vokatra Mangataka ny arifelitra izay andray ny bolina sy ny numéro voasarika azafady indrindra izay micro fanamafisam-peo satria ianao no angatahana hanonona izany tompoko. Micro azafady. Numéro 5. Candidat Marc Ravalomanana. Mankasitraka tompoko. 5. Ataontsika miantana satria andray noty ny vatany. Fahadimy zany ny candidat Mananganao mpanatsana tompoko. Marc Ravalomanana, iny zany no entina any amin'ny fifidianana. Candidat manaraka. Candidat manaraka larina fahaenina. 6. Ny numéro izay voatonona dia efa hitantsika eto amin'ny tableau fa misoratra tonga dia raisina ny soratra avy hatrany. Richard zany Manaraka tompoko. Mangavanao fanajana azafady tompoko. Candidat Paraina Auguste Richard. Candidat fahatelo tamin'ny fisarihana firy ny hitany. Larana fahavalo ny candidat Razafy Tsiandrofa Jean Brunel. Larana fahavalo zany ny candidat Razafy Tsiandrofa Jean Brunel araka ny antsapaka natao teo. Ny candidat manaraka. Ny candidat manaraka. Firy. Larana fahatelo ambin'ny folo. Mangatana mba hotonona azafady satria ny candidat Andriana Solonyaiko. Eraka réaction ho an'ny ato an-trano ilay izy. Tsy fantatra moa inona ilay réaction fa misy réaction fotsiny mitranga zany hoe inona no tena dikany. Larana fahatelo ambin'ny folo 13 mahatonga anay manamafy dia mba ho an'ny mihaino ny radio fa tsy mahita ny fahita lavitra. Sora tompoko mananganao mpanatsana azafady tompoko. Mangataka mba ho tononona mafy dia mba ho hain'ny mpihaino radio. Numéro 12. Candidat Ratiedson Jean-Jacques. Mananganao mpanatsana tompoko. Larana fa 12. Larana fa 12 zany candidat Ratiedson Jean-Jacques. Matonona mafy azafady. Numéro 2. Candidat Radera Nandrianina. Mangataka mpanatsana tompoko. Numéro 2 faharoa zany no azony teo. Ny candidat Razafinjoelina Taina dia numéro 11. Mpanatsana tompoko. Ngavy indrindra. Ay, ny candidat Razafinjoelina numéro 1 Taina Razafinjoelina. Numéro 1.
rajafinjoelona tahina zany a larana numéro 1 fa le rajernerina Daniel no larana fa 120 ho antsika izay nanaraka izany. Numéro 10, candidat Rajaonar Mampianina, Rakotor Manana, Iri Martial. Larana fahafolo zany ny candidat Rajaonar Mampianina, Rakotor Manana, Iri Mampianina. Raha antsika ny manaraka Numéro 7. larina fahafito ny candidat Robelina Andry Malala Andry Tsiverzo. Numéro 9. larina fahasivy ny candidat Ratsirahonana Lalaina Erlanto larana fahasivy. Roa sisa candidat fahaefatra ny candidat Ratsiraka Niarovana Roland numéro 4. Candidat larana larana fahatelo zany a ny candidat Rajoelina Andry Nirina. Larana fahatelo ny candidat Rajoelina Andry Nirina. Zay zany a no vokatry ny fisarihana tamin'ity andro ny 12 septembre 2024 ty gasika ireo candidat 12 ifanina irotsaka ho filohan'ny Republika ny Madagasikara. Na ny solotenasy teo. Raha antsika ny proclamation officielle na ny filazana zany amin'ny fomba officialy. Mafisina ihany fa misy vaditany anankitelo mandray antsoratra sy manaraka izao fisarina izao dia anao fitanana antsoratra na procès verbal ny izao fotoana izao izy ireo ary ho siniavin'izy ireo dia omenantsika candidat zany rehefa vita dia alefanay ao amin'ny page ny site internet ny CENI ihany koa mba ho hitana rehetra sy ao amin'ny page Facebook izany procès verbal ataon'izy ireo zany. Ny angatanay amin'izy ireo dia mba androany ariva dia ho vita zay mba hahafahana manome ireto candidatsika ireto izany procès verbal izany. Vita ve tompoko le filarana araka le fisarihana efa azo manomboka firenana Justin Maris ary maître Rasonaivo Menjanary Jerry ireo no vaditany zay nanatrika izao antsapaka izao ary ivoaka ny vokatra. Larana voalohany candidat Razafinjoelina Tahina. Larana faharoa candidat Andrianaina Rivelo Adzo Hervelona. Larana fahatelo candidat Rajoelina Andry Nirina. Larana fahaefatra candidat Ratsiraka Iarovana Roland. Larana fahadimy candidat Ravalomanana Marc. Larana fahaenina candidat Paraina Auguste Richard. Larana fahafito candidat Raobela Andriamalala Andry Tsiverzo. Larana fahavalo candidat Razafintsiandraofa Jean Brunel. Larana fahasivy candidat Ratsirahonana Lalaina Arlanto. Larana fahafolo candidat Rajaonar Mampianina Rakotoarmanana Eri Martial. Larana faha 12 candidat Raderanirina Sendrison Daniela.
raha larina faharoambe folo candidat Ratsetson Jean-Jacques Tsedidia, larina fahatelo ambe folo candidat Randriana Soloniaiko Siteny Thierry. Mifanaraka tsara amintsika daholo ve tompoky ny fizotrany fisotonana ny numéro atsika teo? Mifanaraka amintsika daholo izy teo, atsika mpifidy. Sotra tompoko. Tsy nisy fanamarihana zany avy any amin'ireo candidat tsirairay, tsy nisy eny raha mifanaraka amin'izay nosariantsika ny numéro izay novakiana teo araka ny efa nambaran'ny maître dia irosarintsika dia manainga mpananjananao Andriamatoa filohan'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena amin'ny sanan'ny fifidianana andray fitenenana. Andriamatoa filohan'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena amin'ny sanan'ny fifidianana. Filohan'ny seny Andriamatoa Dama Andriana Rosedo isika inona no ambarana ity lehileny seny ity. Misaotra tompoko nanomeny fitenenana tompoko lahy sy tompoko vavy mizara roa ny antony andraisako fitenenana. Ny voalohany dia ny tondrako teny fisaorana. Ny faharoa dia ny fampafantarana ny dingana miandry manaraka aorian'izao fisariana izay natao izao. Eo amin'ny makasika ny teny fisaorana, ny teny voalohany dia tsy hainay ny tsy idera sy hisaotra n'Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny fitahiny hatrany ka nahafahantsika mifanatry tava sy manatotosa sy soamantsara. Izao dingana anisan'ny lehibe indrindra amin'ny zotram-pifidianana izao, izay nisarihana amin'ny fomba mangarahara sy tsy mitanila ny laharan'ny candidat andrafetana ny bileta atokana, ny takelaka fametahana afisy sy ny fandraisam-pitenenana amin'ny haino amanjerim-pirenena mandritra ny fampielezan-kevitra izay anomboka amin'ny 10 ny volana oktobra ka hatramin'ny 9 ny volana novambra ho avy izao ho an'ny fiodinana voalohany. Manaraka izany dia ampifaliana sy ampitiavana no anolorako sy anoloranay eto anivon'ny seny izay ahitana ny mpikambana eo anivon'ny birao maharitra sy ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny seny, ny fiarabana sy ny fisaorana bevata sy ara-pomba feno fanazana amin'ny fahatongavanareo teto nanatrika izao dingana lehibe ao anatin'ny zotram-pifidianana izao. Dingana taorian'ny fanaovana ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy sy ny fandrafetana ny registram-pifidianana nasionaly. Mety efa aminao Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fisaorana amin'ny fanomezanao voninahitra izao fionana izao. Koa atolotray ho anao sy ho anareo mpanodin-tsaina avo eo anivon'ny fisarana avo momba ny lalam-panorenana ny fisaorana sy fakasitrana tamin'ny nandraisanareo ireo didy fanapahana. Didy fanapahana voalohany moa zany dia ny namoahana izao lisitra ny candidat hifaninana ho fidina ho filohan'ny repoblika zao. Ny didy fanapahana faharoa izay navoakanareo dia ny nanamarianareo ihany koa ny fametram-pialany ny filohan'ny repoblika teo am-perinasa izay voatazona ho candidat ihany koa. Mankaheranareo tompoko amin'ny adidy mbola miandry anareo amin'ny zotram-pifidianana. Tsika moa dia Andriamatoa filoha dia mifankahereo ihany. Mifankahereo ihany tsika satria adidim-basina no ifampizarantsika amin'ny fanatanterahana sy fampahombiazana izany zotram-pifidianana izany, izay ataontsika
ao anatin'ny fanazana ny lalam-panorenana sy ny didy amandalana ary ny famarinana tanteraka. Misaotra ihany koa ny tenanay, ny kandida na ny solotenany izay manatrika sy nanatototra ny asa fisarina izay natao teto. Mankasitraka fa zava-dehibe ny fanatrehanareo satria porofony fahavononanareo iroso amin'ny fifidianana izany. Ary koa manamarika fa manaza ny tany tandalana isika. Miala siny ihany fa voafetra ihany ny mpanotrina anareo amin'ity andro anio ity noho ny akelezan'ny toerana izay ivorintsika eto. Tsara marina moa zany fity toerana ity dia sady fikirakirana arakazy mirindra, ato ato koa karazana hoe magasin de stockage ny CENI amin'ny entana samy hafa, dia ato ihany koa mbola anaovana ny fivoriana. Ka noho izany dia izao no eto am-pelatananay ka dia ialana tsiny raha ohatra ka voafetra ny kandida izay afaka nanatrika teto. Misaotra anareo ihany koa solotena eo anivon'ny comité ad hoc momba ny asa fanavaozana tanteraky ny lisy ny mpifidy izay natsoina isolo tena ny mpiasetra rehetra eo amin'ny lafiny fifidianana. Misaotra ihany koa ny tenanay, ny aino vakizery, dia ny televiziona malagasy sy ny radio national malagasy izay mampita mivatana izao fisarina natao izao sy ianareo aino amanjery tsy miankina hafa izay izara ihany koa ny vaovao. Misaotra anareo vady tany na huissier de justice nanamarina sy nanao ny fitanana an-tsoratra ny fizotry ny asa fisarihana izay natao teto. Misaotra ny tenanay ny vahoaka malagasy izay nanaraka mivantana zao fisarina natao zao. Tsara ny mampafantatra fa tsy aitraitra akory araky ny voalaza teo ny fanaovana zao fisarina izao fa ny lalàna no maniraka ny CENI hanatanteraka izany. Ny fameran'ny lalàna 24 tsipitsipika 7 aotraotra 7. Io lamina io dia manamafy ny amaitrahana ny fitoviana eo amin'ny samy kandida, nisy ny lan'ny CENI amin'ny fikirakirana ny fifidianana ary indrindraindrindra ny mba isiny mangarahara tanteraka. Ny fampitana azy mivantana amin'ny aino amanjerim-pirenena sy ireo izay maniry anao izany ho an'ny tsy miankina, dia mbola vao maika maneho izany fangaraharana izany sy fampitoviana lentana ireo kandida ary manamafy ny fahavononan'ny CENI hanaza ny lalàna mifehy ny fifidianana. Misaotra ihany koa ireo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena manatrika etona. Noho izany dia mamena ahy ianareo hiteny fohy amin'ny teny frantsay isaotran'izy ireo. En l'honneur à nos amis de la communauté internationale ici présente, permettez-moi de m'exprimer brièvement en français. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de cette cérémonie de tirage au sort du numéro d'ordre de parution des candidats dans le bulletin unique, dans les panneaux d'affichage et aussi du passage durant le temps d'antenne dans les médias publics durant la campagne électorale, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au siège de la CENI et vous adresser nos sincères remerciements pour honorer de votre présence cette cérémonie. La fixation de ce numéro d'ordre est ordonnée par la loi.
comme vous l'avez pu constater à travers la procédure et les modalités appliquées. Elle est un acte permettant d'asseoir l'égalité des chances des candidats, la transparence du processus électoral et la neutralité de la CENI. C'est dans ce sens que nous avons publié depuis la semaine dernière sur notre site les modalités de ce tirage au sort. C'est encore dans cette lignée que cette séance est retransmise en direct par les médias publics, la RNM et la TVM, dont nous remercions vivement. Par cette retransmission en direct, tous les acteurs, tous les malgaches électeurs ou pas, ont pu suivre cette étape en toute transparence. Enfin, pour donner une force probante, irréfragable de l'authenticité de cette opération, vous avez constaté la présence des 3 huissiers de justice appelés pour observer et consigner dans un procès-verbal le déroulement complet du tirage au sort. La copie de ce procès-verbal sera remise aux candidats et publiée sur notre site Internet. La question qu'il convient de se poser, de savoir quelles seront les prochaines étapes à franchir et les activités encore à réaliser. Ces étapes et activités, vous, seront projetées sur l'écran. Entunku, nous avons dit que fizarana faru amin'ny antony andraisako fitenenana ny tenako. Taoriany ny teny fisaorana sy fampafantarana foya ny tanjona teny hotratrarina dia hiditra ny tenako amitina amintsika inona ny dingana manaraka sy ny asa mbola miandry ny CENI sy ny mpiasetra amin'ny fifidianana mifandraika amin'izao zotra mpifidianana izao. Voalohany amin'izany aorian'izao fisariana izao dia hanainga ho atsy Afrika Simo ny délégation zay tariko amin'ity andro an'io. Hitondra ny lasitry ny bulletin tokana andanina sy izery miaraka amin'ny mpanota pirity ny fanotana sy ny fandefasana azy ireo ara-potoana. Iraka voalohany ihany zao atao androany zao fa mbola misy hafa atao hanamarinana tsara ny asa fanotana sy ny famonosana ireo bulletin ireo araky ny isa sy ny toerana ary ny bureau fandrasaham-bato andefasana azy. Misaotra ny PNUD sy ireo firenena na fikambanana raisam-pirenena nandray anjara mivantana na tsy amin'ny basket fond ny tenanay. Eto dia misaotra ny fanjakana ihany koa satria nanaza ny teny ny fanaovana ny gouvernemanta satria dia nanome ny sorabola zay tadiavin'ny CENI anateterana an'izao zotra mpifidianana izao. Ny dingana faharoa dia araky ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo ny lalàna 520 tsipika 420 mifehy ny CENI dia miantso anareo kandida izahay. Miantso anareo kandida izahay hanendry ireo zay hosolo tenanareo hiaraka ivory aminay mba hanara-maso ny dingana manaraka eo amin'ny zotra mpifidianana. Ireo solo tenanareo ireo moa zany io le ataontsika hoe formation non permanente. Dia miangavy anareo ampanazana anendry an'izany solo tena zany hiaraka ivory aminay manomboka amin'izao hiaraka ivory amin'ny CENI amin'ny assemblée générale rehetrarehetra zay ataon'ny CENI ka dia maniangatsika zany mba hanao an'izay fanendrena zay. Satria dia tsara ho marina fa ny fivoriana voalohany iarahanay amin'ireo formation non permanente reo dia kasaina tao
amin'ny alatsinainy fa 7 amin'ny folo ny volana septambra ho avy zao manomboka amin'ny 7 maraina zany eo zany dia mba mialohan'io rehefa mba tonga aty amin'ny seni zany ny anaran'ireo solotena nareo reo efa misy any moa taratasy efa nalefa any amintsika mahakasika izay ny dingana fahatelo dia anomboka ihany koa ny fizarana ny karatry ny mpifidy eny anivo ny fokotany misy ny fandaminana petraka mahakasika izany amin'izany fizarana ny karatry ny mpifidy zany dia isy ny fitetezana isa tokantrano zay ataon'ireo agent électoral sy ny lehiben'ny fokotany na amina toerana sasany arakaraky ny alehiben'le fokotany dia misy ny chef secteur anao tantsoroka an'izy ireo misy ny fizarana isaky ny tokantrano nefa koa azo alaina mivantana eny amin'ny fokotany zany karatry ny mpifidy zany hoe zany misy ny fizarana atao dia raha ohatra tsy tratra oatrano le olona dia afaka manatona any amin'ny tokantrano na moa zay mampetipety anazy hoe na tonga dia andeha any amin'ny fokotany izy dia miankiny amin'le olona io fa dia ny senia anao ny fandaminana mahakasika amin'izany ny tanjona dia mba ho voazara mialohan'ny daty ny fifidianana ireo karam-pifidianana ireo ny dingana faefatra aorian'izao feonantsika androany zao dia isy ny atao hoe fampiofanana ireo observateur agréé zay manomboka raha pitso 12 ny volana septambra hitasika amin'izany fa tonga dia mirosy atsika tsy mipetrapetraka mihitsy androany mandeha any Afrique du Sud ho zaraina ny karatry ny mpifidy rapitso dia fa isy ny fanentanana ataotsika nyreo observateur agréé reo ny etsika manaraka indrindraindrindra ary sy ny kely indrindra dia amin'ny 12 ny volana septambra ho avy zao no anasana invitevana atsika zany indray anareo andray anjara amin'ny sehatra ifampizaram-baovao sy fanakaloza-kevitra manodidina ny toyny zotra-pifidianana na io le ataosika hoe cadre d'information et d'échange sur le processus électoral zay andiany faefatra io fa telo no vitatsika dia amin'io 12 ny volana septambra io zany dia isy fionana zay ataotsika faefatra lehibe io fionana io lehibe io satria tanysaiko amintsika hoe inona le teboka visivisy ho dinina ao anatin'izany ho resana amin'izany dia ny fitondrana valiny sy fanazavana mahakasika ny registre ny mpifidy ny bureau fandasaham-bato ho toy ny fionana zay nataotsika tamin'ny 7 ny volana septambra teo tamin'ny zoma teo dia isy zany fanampanazavana satria tamin'io fivorena zay nataotsika ho an'izay teo tamin'ny 7 ny volana septambra io dia mbola nisy fanontaniana na nitikitika atsika tamin'ny bureau fandasaham-bato sy ny registre ny mpifidy ka dia hitondrana fanazavana zany tompoko ka dia anasana asika marina nefa na dia zany mialohan'io daty ny 12 ny volana septambra io dia mitoy ihany ny fahafahatsika mijery eo amin'ny rohy mpifandraisana na io le ataotsika site web ny seni zany registre ny mpifidy zany ary ny mahakasika ny bureau fandasaham-bato tsy miandry an'io zany fa dia efa mitoy ihany zany efa mitoy ihany ny fampahafantarana eny amin'ny rohy mpifandraisan'ny seni ny mahakasika ny registre mpifidianana sy ny bureau fandasaham-bato fa amin'io zany dia nisy fanontaniana visivisy hitondrana fanamariana sy mety fanazavana teboko ho resantsika amin'io ihany koa mazava-dehibe ny fionana io dia iresaka atsika ny fizotry ny fampielezan-kevitra fa indrindra ny andraikitra ny atao hoe ANRCM zay mbola tsy tafasangana ka ny seni no mbola miandraikitra izany asa izany
ilay hoe autorité nationale de régulation de la communication médiatisée mila safasangana le décret mamakiparitra an'izy io a dia ny lalàna dia miteny fa ny CENI no mandray ny andraikitra ka dia amin'ny 20 ny volana septambra io zany atsika no ifampiresaka andrain'hevitrareo zahay ifampidinidinika isika teboka ho resana amin'io ihany koa dia ny atao hoe fikirakirana sy fiarovana ny voka-pifidianana ka tafiditra ao ny fanehoana ny logiciel de traitement des résultats amin'io ihany koa zany a no isy présentation logiciel de traitement des résultats zay ataon'ny CENI ka dia manasa atsika fa zava-dehibe angamba zany ho atsika candidat amin'io ihany koa no izaranay amintsika ny andraikitry ny CENI amin'ny maha agent verbalisateur azy raha misy ny sy fanaran-dalàna tsika moa dia mahafantatra fa misy ny haute cour constitutionnelle zay juridiction électorale raha misy ny contentieux relevé amin'ny compétence ny juridiction correctionnelle dia mandeha makany ny fitorina fa izahay zany dia afaka mahafantatra hoe inona le sy fanaran-dalàna dia ho azavainay amin'ny fotoana io ahoana ny fomba ataon'ny CENI amin'ny maha agent verbalisateur azy manantena noho izany fa dia ho tonga maro ianareo zay asaina satria ireo ahiahy sy fanontaniana zay mila valiny apetrakareo no ifantony fionana amin'ity indray mitoraka ity ny dingana ataosika hoe fahaenina manaraka tomboky lahy sy tomboky vavy ary sy ny kely indrindra dia ny dingana zay ataotsika amin'ny fanentanana zay ataotsika mba hampiakatra ny taha-pandraisana anjara amin'ny fifidianana hampiakatra an'le taux de participation ka ho tonga anatanteraka ny adidiny ny mpifidy amin'ny 7 volana novambra ho avy zao amin'ny fidinana voalohany dia raha misy moa ny fidinana faharoa amin'ny 20 volana desambra ko dia io zany no tena dingana miandry atsika raha misaraka eto itsika dia andao re hiaraka entana atsika anentana ny mpifidy satria le effort ny ezaka zay nataotsika tamin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny fidy zay nazahoantsika vokatra ka mihoatra ny 12 tapitrisa ny mpifidy zay voasoratra dia raha tsy miaraka mientana itsika anentana an'ireo olona ireo ifidy dia eripo verimaina ihany zany ka dia zay zany no dingana lehibe miandry atsika ihany koa satria moa araky ny fantatsika mbola tsy manomboka ny hoe fampielezakevitra amin'ny fomba ofisialy kanefa kosa dia n'izao izahay dia manentana atsika andao tsika hiaraka anentana an'ireo mpifidy ireo andray anjara amin'ny fifidianana tsy andrasatsika ny 10 ny volana oktobra zany anomboan'ny fampielezakevitra dia misokatra ny eny ny sakasakana moa zany dia mba tsy hoe sakasakana hoe ao anatin'ny fikorotanana kosa no ataotsika fa eny ka ino moa zany ny anay CENI dia manentana atsika fa dia ya azafady re manentana atsika monsieur le candidat président député vice-président anentana atsika mba anentana ny mpifidy dia ao anatin'izany ny fangatanay dia mba hoe tsotra ho ataotsika ao anatina filaminana ataotsika ao anatina fifanazana ataotsika ao anatiny fanazana ny sotoavina malagasy tsy isy ny fifampiantsiana ho atsika zay fosiny eny no tadiavinay CENI zay no tadiavinay CENI fa dia raha voaza atsika zay dia ataoko angamba fa tsy isy ny olana eto koa ny tenanay dia
mampatsiahy amin'ny teboka fahafito a mampatsiahy izahay ny tokony ary efa tokony nanendrenareo ny anaran'ireo a zay ho trésorier de campagne avy any aminareo ka dia fampatsahivana moa zany a noa ataonay eto zay tomboky lahy sy tomboky vavy a ny dingana lehibe miandry atsika tsy ty androany ty ihany ty vita ty fa reo dingana ny teneniko reo a no dingana lehibe a miandry atsika noho zany dia tsy miova ny tanjosika rehetra dia ny anaovana ny fifidianana ao anatin'ny fanazana ny lalàna ao anatin'ny mangarahara sy tontolo milamina atao anatin'ny fifanazana zay araky le teneniko teo tanteraka izany ary ho lavitry ny fifampiantsiana ny fanentanana ny ady hevitra zay ataotsika aoka mba ho ahato ho azanona ny mety fanelezana vaovao a eritreretina hoe tsy voapirofo na koa mety vaovao a eritreretina mampisavorivory ny saitsika fa dia hiezaka itsika mba ny ainy vaky zery eo ampelatanantsika dia ho ampiasantsika fanentanana ny olom-pirenena andray anjara amin'ny fifidianana anentanantsika ny olom-pirenena mba ho tonga mavitrika ifidy amin'ny fahasivony volana novambra izao eto dia sanatry ny vava tena ataoko sanatry raha misy ny vaovao tsy marina raha misy ny vaovao mety misavorovoro a dia ohatra ny mamitaka tena sy mifamitaka ihany isika satria raha tsy voafehitsika ny vokatry ny fielezany zany vaovao mety mampisavorovoro saina zany dia mety misy tena misy fiatraikany any amin'ny risim-pony mpifidy ary isy vokany mihitsy amin'ny taham-pandraisana anjara izay zany no mahatonga anay hoe andao re ampiasaitsika ny aino vaky zery anabeazatsika ny olom-pirenena afantatra ny zony sy ny adidiny manodidina an'izao a zotra-pifidianana zao manamafy atrany ny antso avo ho atsika mpisehatra amin'ny fifidianana mba hitandro toy ny anak'Andriamaso ny firaisam-pirenena sy amelomaso ireo sotoavina amin'ny malagasy na ameloa io a na aorininy fahafolo volana oktobra zao zay daty anombony fampielezan-kevitra ofisialy faraky ny tenenitsika teo a dia ny fanentanana dia efa azosika atao a manomboka amin'izao manatena ny fahendrena sy ny fahaserovatena ny tsiraray avy izahay ka tsy hevitra afa-tsy ny tombotsoa ambony ny firenena ihany satria tsy misy mahazo tombony amin'ny savorovoro sy korotana zay everinay fa mampiemitra ny demokrasia sy ny fahavitreny mpifidy tomboky lahy sy tomboky vavy mamerina ny fankasitrahana atsika rehetra nanatrika sy nanaraka izao fionana izao nefa moa mialohany tena amaranako ny teniko dia mba miangavy atsika rehetra ampana zany mba hitsangana mba hiredina ira anankiray zay mampitambatra atsika malagasy miangavy atsika mpitiavana re tomboko dia hoaratsika ny hira ry zanario da io ny tanindrazanay izay tiso hainy ny vahoaka malagasy rehetra izany hira izany ary asa tokony fandray tanana ihany koa ireo kandida samihafa nosy tanindrazako rahantsika izany hira izany fa dia atao anatin'ny filaminana aloha zany no natotosa somatsara ilay
atsapaka na ny tirage au sort ho an'ireo candidat 3 izay faninana ka dia raikitra zany izy tia raha ny kabary izay nataon'ny filohan'ny Seny teo, kabary nataon'ny filohan'ny Seny teo, Nosy Tanindrazako Andry, hira izay noforon'ny Naly Rakotofiringy izany hira horedonina eto izany. Malagasy kosa ho any Madagasikara. Misaotra tomboky makasotraka tomboky aby. Anatin'ny fiatanam-po sy ny famezivetrona izany hira ny tanindrazako izany, mamelomelona ny afon'ny fitiava-tanindrazana ao amin'ny malagasy tsirairay. Ny rahan'ireo candidat 3 izay niarany retony izany hira izany ary ny fandraitanana araka ny fangatana nataon'ireo teo amin'ny voamera-pirenena. Amaly fanontaniana ray tsy maro izay tianareo ho apetraka aminy satria mety hisy any ny interview atao amin'ny mpanao gazety rehefa avy eo fa itsika koa raha ohatra ka mba misy fanontaniana manikitika ataotsika dia raisina mpitiavana tomboka. Misy tokoa moa zany ny fandraitsam-pitenenana izay ahafahana mametraka fanontaniana ho an'ny filohan'ny fitsaran'afo momba ny rahampanorenana Florent Rakotoarso ka dia hoenotsika avetrany zany tomboka. Misy fanontaniana avy amin'ireo candidat zany na solotenana candidat ihany koa ngamba. Misy anankiray roa no mangataka fitenenana. Samy manangana daholo candidat 3 zao nitazako manangana fitenenana, manangana tanana angataka hiteny. Candidat anankitelo. Vehivavy no teny voalohany. Misaotra nanome fitenenana miarabantsika rehetra izay manatrika eto. Solotena ny candidat Paraine Auguste izay atolotry ny antoko tsara tafina fanontaniana roa tompoko no mba tiana apetraka. Ny fanontaniana voalohany dia momba ny tsy fahafahan'ny filohan'ny antenimieran-doholona mandray ny andraikitra filoham-pirenena filoham-panjakana mpisolo toerana. Misy andininy anankiroa ao anatin'ny lalam-panorenana mamaritra ny mikasika ny fisoloha-toerana ny filoham-pirenena izay milatsaka ho fidiana indray. Misy ny andininy fa 4 izay milaza mazava fa tokony ny filohan'ny antenimieran-doholona no misolo toerana ny filoham-pirenena rehefa milatsaka ho fidiana indray ity farany. Tsy misy filazana ao amin'io andininy fa 4 io kasika ny hoe mety ny gouvernementa collégiale no misolo toerana azy fa any amin'ny andininy fa 2 ny lalam-panorenana no milaza an'izay. Efa nisy moa ny didy tsy azo ivalozana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na izany ara